mbola amin'izay tontolo ny fanatanjahantena izay hatrany dia miditra tamin'ny andro faharoa ny alahady teo te Tsimbamasina sy Toamasina Mahajanga ary Fianaratsoa ny fiodinana voalohany amin'ny fiadinana tompon-daka nasionaly eo amin'ny taranja baolina kitra ny namana Jacques Rakotomana nanotatra izay vaovao ara-panatanjahantena izay. Nanamarika ny andro faharoan'ny fiadinan'ny tompon-daka nasionaly taranja baolina kitra nataony alahady lasa teo ny ravan'ny ekipan'ny Knapsa Sport Itasy sy ny tana formation Analamanga Adsala Rainoray. Ny ekipan'ny Knapsa Sport nanokatra nisa tamin'ny alalan'ny fanja. Taorin'izay dia nilalao folo ny ekipa tompon-daka Itasy rehefa nahazo karatra mahafaharoa i Lucien rehefa nahita mpitsara fa nandany fotoana ity farany nandritra ny fotoana anoloana azy. Tany amin'ny minitra fahavalo amby valopolo kosa ny nanasahalany isa ny tana formation rehefa nahay nanaraka ny coup franc nodakan'ny Dina i François. Ny fahitan'ny mpitsara fa nanao fahadisoana tamin'ny lohalaran'ny tana formation vodalaran'ny Knaps teo ivelan'ny surface de réparation no nahazoan'ny ekipa Analamanga io coup franc io. Nisy moa savorivory taorin'ny fiafaran'ny lalao satria nilaza ny mpanohan'ny Knapsa Sport fa nitanila ny mpitsara tamin'ny fanapahan-kevitra noraisiny. Ny aloha io lalao farany kosa dia nomotsan'ny ekipan'ny FC Vakinankaratra tamin'ny 5-0 ny ekipan'ny AJS Melaky. Vokatra izay mametraka ny FCV eo amin'ny larana voalohany vonjimaika eo amin'ity vondrona amin'ny lalao eto Antananarivo ity. Ankoatr'izay dia nanamafy ny malarana voalohany misy azy ihany koa ny ekipan'ny LGK Plus tany Toamasina rehefa nandesy ny FC Atsinanana tompo-tanàna tamin'ny 4-0. Ibela avokoa ny napiditra ireo baolina roa ireo. Ary farany dia vokatra tsy nampozina indrindra ny nandesen'ny ekipan'ny RTS Jetmada Itasy ny ekipan'ny Somme Fosa Junior tamin'ny 3-1 tany Mahajanga. Toy izao kosa ireo vokatra hafa. Tao amin'ny vondrona A milalao an'ny Mahajanga, ny FC Joel nandesy ny Espoir manerinerina tamin'ny 5-0. Ny USSK Ambanja naresy ny Tam Port Berger tamin'ny 2-1. Ho an'ny vondrona B milalao an'ny Toamasina, ny Adjesaya avy any Bongolava nandesy ny FC 3e tamin'ny 2-0. Ny FC Fitama nandesy ny EFC Otiva tamin'io elanelan'ny 2-0 io ihany koa. Ho an'ny vondrona C milalao eto Antananarivo dia nahazo ny fandesena voalohany ny ekipan'ny FC Black Star avy any Vatovavy Fitovinany nanoloana ny ekipan'ny SFF FC. Ho an'ny vondrona D milalao any Fianaratsoa dia resy ny FC Joker tamin'ny 2-1 ny ekipan'ny DCF Fort Dauphin. Nomotsan'ny ekipan'ny ASJF Capricorne tamin'ny 5-2 kosa ny ekipan'ny FC Real Tsiombe. Ary farany dia resy ny Zanakala tamin'ny 2-1 ny ekipan'ny AS Komato. Ny alarobia 17 Aogositra ho avy izao moa no hiditra amin'ny andro fahatelo ity fiodinana voalohany amin'ny fiodinan'ny tompon-daka nasionaly ity. Andro fahatelo izay mety hanamarika ny ekipa telo voalohany isam-bondrona
hiatrika ny dingana faharoa amin'ity fifaninanana nasionaly ity. Dia ny vaovao fanatanjahantena teo misehatra ny baolina kitra iny koa tompo klasy tompoko no manakatona amin'ny fotoana ny vaovaontsika zao alina izao isorana ny entana tokatrano tany nahatra anjery hatramin'ny farany mifamin'ny fotoana andeharantsika ho amin'ny rahampitso indray veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy.